Vitsy amin'ny malagasy ny manana fiara manokana. Ny ankabeazan'ny malagasy dia mandeha fiara fitateram-bahoaka. Ilay olona ao anatin'ny fitateram-bahoaka mihitsy koa tokony mahalala ny zava-misy, mba misy zavatra ihany koa ampianarana ny olom-pirenena na ao anatin'ny embouteillage izy. Misy an'ireo ataontsika hoe tube mob moa amin'ny fiara eo 70 eo mandeha Antananarivo, Tamatave, Majunga, Fianarantsoa, Morava. Ankoatran'izay misy ny pub mob taxi B amin'ny zotra 163-194 eo amin'ny 270 000 personnes par mois eo ny mandray an'izany zotra izany. Manomboka eo fiandrasana bus dia efa ady tolona ho an'ny ray aman-dreny mitondra zaza autiste. Ndraindray koa ilay bus ela be dia efa ilay zaza autiste tsy manana patience. Mety misy fitohanana mahasorena azy koa ity tantara kely anankiray ity zavatra tena nitranga tratran'ny embouteillage ilay bus dia efa nanomboka nikapokapoka ilay seza amin'ny olona teo alohany dia efa nanomboka nikikika antomany dia mitsipatsipaka dia ohatran'izay izany ilay zavatra mitranga amin'ny fitateram-bahoaka ho an'ny zaza autiste sy ny fianakaviany.